Voninkazo atolotra ireo avy any Novambra no avarotra eto manoloana ny Jeunesse et Sport eto. Tsy mbola mandeha ny tsena ireo mpivarotra, vaovao ihany koa ny toerana. Loatra amin'izao mbola tsy hay mitantara satria mbola vao nandroany vao zay vao tonga eto. Fa tsy hay male olona zany fazatra fa zay talobako zay ary amin'ny bazary Mabibory tamin'ny lasa mandafo. Fa le aty zany mbola mety tsy mahazatra olona dia magnetana zany zay amile olona mba tonga aty amin'ny Jeunesse aty zany. Fa eto zany zay miandry amin'izao. Asa tanana vita amin'ny sachet, ny voninkazo artificiel na ny voninkazo maina ary ny vy no hita eto. Maro karazany ny habeny amin'izany. Maro karazany zany le izy e. Sasany zany misy manao amin'ny sachet ohatra ny ataoko zao. Sasany mividy flera any Antananarivo dia mampiasa an'ilay flera vita chinois reny. Dia ny sasany mampiasa hoe tena fahaizany manokana misy le vita amin'ny zava-maniry. Dia foronina atao zany dia atafavoakany atao hoe flera hoe tonga flera maina izy. Mbola vitsy moa ireo mpividy fa misy amin'ireto farany no mbola andeha lavitra ka mividy voninkazo mialoha. Fahatserovako mazanako dia tsy foky ny andro manalina. Ity mba fahatserovako azy lehibe indrindra amin'izany fotoana izao. Any amin'ny faritra be fandriana avaratra. Arivo ariary hatramin'ny 2 arivo sy 1 alina ariary no vidin'ireto voninkazo ireto. Ny alakamisy hatramin'ny alahady 2 Novambra moa no mivarotra eto ireto mpivarotra ireto.